anao sy ny ankonanao indray manaraka ity fandaharana izay ifampahirezantsika ity sy ianarantsika ny tenin'Andriamanitra ary ihainoantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra ilay hoe mitondra hery. Androany dia resaka manokana isika ny amin'ny hoe aza matahotra fa miaraka aminao Andriamanitra. Aza matahotra fa miaraka aminao Andriamanitra. Indrandray eo amin'ny fiainana dia samy mandalo fotoan-tsarotra ny olona tsiraray avy satria mbola eto ambon'ity tany ity isika. Mandalo fahasahiranana, mandalo tahotra, mandalo alahelo, fisalasalana. Indrandray ary dia mahatsiaro irery mihitsy isika amin'ity fiainana ity ary toa mahatsapa fa ahiliky ny fiarahamonina, ahiliky ny fianakaviana ary ahiliky ny ireo namana sy manodidina antsika. Fa Andriamanitra androany dia miteny aminao Andriamanitra, manambara mazava aminao Andriamanitra fa tsy irery ianao amin'izao fiainana izao. Fa misy Andriamanitra izay Andriamanitra velona miaraka amintsika mandrakariva, miaraka amintsika isan'andro isan'andro. Andriamanitra dia miaraka amintsika mandrakariva. Tadio fa tsy hamelanao irery io Andriamanitra io. Izy ilay Andriamanitra namorona aiso ianao, Andriamanitra niay hiasa ianao ary natonga aiso ianao ho tonga zava-misy eto ambon'ity tany izay misy antsika ity. Ao amin'ny Isaia 2:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny teny rehetra amin'ity anio ity. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanana famarinako aho. Na inona zavatra sarotra atrehintsika, zava-misy atrehina amin'izao fiainana izao, dia tsy mandao antsika mihitsy ny Tompo. Izy no manome hery ho antsika, izy no manome fahasahiana ho antsika, na dia ao anatin'ny fahasarotana aza ny fiainana izay lalovana amin'izao fotoana izao. Miantso anao ny Tompo raha misy tahotra ao am-ponao anio, raha manana fisalasalana ianao anio, tsarovy fa eo anilanao mandrakariva izy araka ny teny. Tadio ihany koa amin'ity anio ity fa ny herin'Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fahalemen'ny olona anankiray, ny olona tsiraray avy. Ilay fahalemena dia hoe fahosana. Mety osa isika ka ny fahatsapantsika, ny fahalementsika, ny fahatsapantsika, ny fahosantsika dia mila hoentiny eo amin'Andriamanitra izany ary miasa ao anatintsika izy, mampahery antsika, manampy antsika. Tadio ao amin'ny Korintianina 2:12-7 ovakitsika hatrany. Nefa hoy izy tamiko, ampoanao ny fahasoavako, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemena. Rehefa osa isika dia tsy midika hoe ho resy. Amin'izay fotoana izay indrindra no anehoan'Andriamanitra ny herintsika fa ny zava-dehibe tokony ataontsika dia mila miantehatra amin'Andriamanitra, mila miankina amin'Andriamanitra satria zava-dehibe izany amin'ny famonjena aiso ianao ary mazava-dehibe an'izany ihany koa dia mamela an'Andriamanitra hiasa ao anatintsika ao anatin'izany zavatra izany. Aza menatra ny fahalemenao, aza menatra amin'ny fahosanao fa aoka anatona an'Andriamanitra ka le tenin'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao hoe ampoantsika, ampoanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry namako, aoka hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra isika. Fahatelo lehibe amin'ity anio ity sady amaranantsika azy dia hoe fanantenana sery vaovao ho an'izay miandry ny Tompo. Rehefa miandry sy manantena ny Tompo isika dia manana ilay fanantenana ao anatintsika, manana ilay fiadanana ao anatintsika. Ao amin'ny Isaia 2:7-13 fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Rehefa miandry an'Andriamanitra isika, manantena an'Andriamanitra isika dia mandroso hery isika. Ary toy ny vaky teny, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka.
ny tompo dia manavao hery manangana indray ary manome ho avy feno fanantenana ho an'izay miantehitra aminy, ho an'izay matoky azy, ho an'izay manantena azy sy mitady azy. Ry namako izay manaraka izao fandarana izao, ianao io mihitsy tsy natao iaina amin'ny tahotra isika, na natao iaina amin'ny fakoviana isika. Andriamanitra mahalala ny lalantsika, mahita ny ranomasontsika izy, ary efa manomana fandresena ho anao izy, manomana fahombiazana ho anao izy, na ela na ho aingana dia tsy ho diso fanantenana izay matoky ho an'i Jehovah. Aokontsika atoky izy ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra izay voaraintsika dia hitarika antsika ho amin'ny fiadanana sy fahasoavana. Ka miantso anao hatrany Andriamanitra, raha mandalo fakoviana ianao, mety ho reraka ianao, mety ho matahotra ianao, mety ho very fanantenana ianao, andao hanantona an' Jesosy Kristy, atolory an' Jesosy ny enta-mavesatra ao, ny alahelinao ary ny tahotra ao. Nataonao ity teny ao Mateo 5:9-20 ity: avia ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo ny fijaharana. Raha maniry ny hamerina ny fitokianao amin'ny tomby anao, na hanomboka fiainam-baovao miaraka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, dia manapa-hevitra anio, matoki azy, arao izy ary avelao izy hitarika ny fiainanao. Andeha isika hivavaka. Tompo Andriamanitra io, misaotranao izay noho ny fitiavanao, noho ny fahatsaranao. Ankehitriny dia nampianatra anay ianao, fa zava-dehibe ny fatokiana anao, satria izany fatokiana ianao izany no hitarika anay ho amin'ny fiadanam-po, hitarika anay ho amin'ny fiadanan-tsaina, ary indrindrandrindra hitarika anay ho amin'ny fanantenana. Meteza ianao Andriamanitra, ampahery ny tsiraray avy, ary ny teninao dia ho hery lehibe ampianatra ny tsiraray avy, hery lehibe hitarika ny tsiraray avy ho amin'ny fahombiazana sy ho fanantenana ary famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.